Salama tompoko. Ny fitiavana sy ny kristiana fizarana faharoa amby efapolo tsika androany avy hatrany dia anoy an'izay ananambara tamin'ny latsinainy teo iny antsika mahakasika ny amin'ny hoe nisy zavatra tsara napetraky ny Ntaolo malagasy taloha tamin'ity resaka fitiavana sy ny fanambadiana ity. Nisy lalana tsara nosoritan zareo tao ary de reny no napahomby azy tamin'ny fiainam-panambadiana. Raha manao fampitana vetivety tsika hoy ao de samy hafa be ny zavatra nisy taloha sy ny zava-misy ankehitriny raha reo karazana korotana maro isan-karazany teny eny amin'ny fiaina tokantrano ankehitriny tsy de tena nahitana loatra an'izany taloha satria nahoana nipetraka mazava ny fototry ny fitiavana sy ny fanambadiana tamin'izany fotoana. Ao amin'ny obolana toko faharoa amby roapolo andininy fahavalo amby roapolo izay fanovakina tamintsika tamin'ny latsinainy teo iny ihany de tsy mbola miala amin'iny ihany loha hevitrika androany aza manisaka ny faritanyela izay naorony razanao fa nisy faritanyela naorony Ntaolo tao nisy fomba izay napetrany tao izay tokony arahantsika tsy tokony akisantsika na ialantsika reny amin'ny Jeremia toko fahaenina andininy fahaenina amby folo mijanona ozy izy ny andalana ianareo ka izao ary anontany izay lala masakatry ny ela de izay lalana tsara ka ino izory de hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Io lala masakatry ny ela io de io ilay lalana efa nosoritan'ny Ntaolo malagasy taloha mahakasika indrindrany amin'izay resam-pitiavana sy ny fanambadiana zay ihany no lohahevitra hoentintsika amin'ny tianio ity resam-pitiavana sy ny fanambadiana. Nisy lala masaka narahany zareo tao efa nosoritany mazava andana mandeha ny andalambe ozy izy tenin'Andriamanitra eto ka anontany izay lala masakatry ny ela ino no izory de ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo tokoa ianareo. Tamin'ny fotoanandrony raha iresaka vetivetitsika ny zava-nisy taloha tamin'ity resaka hoe fanambadiana ity de nanorotra lalana mazava ry zareo ray aman-dreny taloha alohan'ny andehanana manambady. Zany hoe amin'ny ankapobeny ny fanambadiana de tsy misy magie zany kory na hoe zavatra tonga ho azy ka hoe atao aneritreritra fotsiny hoe ny anazy zao tiako vady olona ohatra zao olona mampiadana be ana olona tsy miteny anako mihitsy de olona manampy tamy be anako de olona mpanambola be de olona manao ataotsika ho atsaina fotsiny de tsy misy izay action ataotsika fa arakaraka izay isainatsika izay koa fisainatsika ho anatsika ao no anaovantsika an'lay action avy hatrany. Misy izay fomba fisainany zareo Ntaolo talohany amin'ny hoe tsy miantsampy amin'ny azo tsy fantatra zany hoe matoa iantsapazana ny azo anankiray na iakarany zany na ipetrana na iankinana de efa fantatra tsara mihitsy hoe azo mafy azo matanjaka fa tsy hoe azo boboka no ndeha iankinana na iantsapazana avy de menjera tahak'izay ihany koa ny amin'ity fanambadiana ity hoy ao tsy misy mazie fa izay zavatra najorintsika ihany no tonga io tazantsika rehefa aty aorina. Noho izany de reto misy teboka telo lehibe izay hozaraina amintsika androany nampijoroan'ny Ntaolo malagasy ny resaka fanambadiana taloha rehefa andeha hanambady ny olona anankiray taloha de tsy maintsy niainga tamin'reto zavatra reto ny fanadihadiana izay nataony na fantatra tsara nyreto zavatra reto aloha izy momba ilay olona izay hokasaina alaina ho vady rehefa fantany reto zay izy vao manapa-kevitra miditra amin'ny resaka fanambadiana. Teboka ngeza be azotsika tsika tsy hiditra detail be fa le tena hoe teboka ngeza be izay tena hoe tena fototra nampijoran'ilay fanambadiana taloha mihitsy ny amin'ny resaka fomba amampanao amin'ny ankapobeny zany hoe fantarin'ilay olona tsara mihitsy andeha hanambady aloha hoe tahaka ny ahoana ny fomba mampanao n'ilay fianakaviana amin'ny ankapobeny satria raha andeha hanambady izy tsy ny vadiny ihany kory no vadiny ao fa tahaka ny hoe fianakaviana anankiroa mihitsy no ampifandraisina. Fomba fitentsika ny hoe zanga andeha hanambady ny mamany zanga andeha hanambady ny dadany zanga hanambady ny dadatoany na hoe ny rahavaviny sisa fa izy ihany de amin'ny lafiny indray tokoa zay tokoa tsy hanambady andreny olona rehetra rentsika nefa ny anatina na tsy tiana tsy afaka hisaraka amin'ireo fianakaviana reo tsika fa tsy maintsy ifandray eny foana de noho izany mila fantaritsika tsara ny fomba mampanao zareo amin'ny ankapobeny hoy ao amin'ny ankapobeny foko pirenena eto Madagasikara de
ny foko amin'ny ankapobeny eto Madagasikara de samy manana ny fomba mampanao, tena samy manana ny fomba mampanao mihitsy. Misy reny ohatra hoe rehefa miteraka kambana de tsy maintsy vonoina, tsy fantatro tsy tadidiko izy tena hoe vonoina ny anankiray na hoe tsy maintsy vonoina mihitsy izy roa. Marobe tena marobe ka raha tsy fantatra ohatra zany fomba zany nefa ianao tonga de miditra fotsiny amin'le fanambadiana de hitanao fa olana be zay rehefa ho arindrinao ka sanatrika teraka kambana tokoa ianareo de avy am'izay ny fianakaviana. Ataty le zaza fa tsy mahazo veloma fa mitondra ozina ho an'ny fianakaviana ray aman-dreny. Olana zany de zay le mila fantarina ny fomba mampanao ny amin'ny ankapobeny mihitsy ny fianakaviana mamadrazana ve izy. Mila fantarina zany fa tsy hoe miditra rehefa tafiditra ianao de ay kay nareo mabadika kay de zay tsy mabadika za tena tsy anao. Lasa olana be foana io tokantrano. Ny fomba mampanao amin'ny ankapobeny de ilainao fantarina alohan'ny idiranao anambady an'iny olona anankiray mitepaka anankiroa. Fa rongeza be koa de ny resaka finoana amin'ny ankapobeny ntsika malagasy de efa ela no olona samy nanana ny finoana izay mampiavaka azy maro be. Raha resaka finoana moa zany eto amintsika eto Madagasikara no resana de isan'izay tena manamarika an'ity firenentsika ity tokoa izany tsy voatery hoe mivavaka amin'Andriamanitra tahaka antsika kristianina daholo kory ny olona fa samy manana an'izay zavatra inony. Ny sasany mivavaka amin'ny sary omby ohatra, ny sasany mivavaka amin'ny eny amin'ireny doany maro isan-karazany reny. Resaka finoana daholo mamaritra an'ireny. Ny sasany mivavaka amina tendrombohitra, ny sasany tsy haiko hoe marobe antsika angamba samy mahafantatra an'le izy. Ty resaka finoana ty de tena mibaiko zavatra be da be ary mitondra olana be rehefa tsy voavantsika ety am-piandohana eto amin'ty resaka fanambadiana ity. Na de ataoko hoe samy mpivavaka zao ihany aza ka tonga de hiditra fotsiny any hoe zay mifankaty de tsy mila fantarina zany fa tonga de andao tonga de miditra fotsiny ny anankiray ohatra, ny anankiray mihinan-kisoa ohatra, samy mivavaka samy kristiana, ny anankiray tsy mihinana de fa lasa olana be iny rehefa aveo. Ny anankiray mivavaka alady, ny anankiray mivavaka sabotsy de fa olana be koa zay rehefa aveo. Ny anankiray manao batisan-jaza, ny anankiray tsy manao de olana ditantsika. Zany zavatra zany mila fantarina de melo tena bazina fototra iangana mihitsy zany anorenana an'ilay tokantrano mba tsy hampisy olana aty aoriana. Ny tepaka fahatelo tsika moa zany tsy manana fotoana be da be olana hoe nazavana an'izy koa fa inoko fahazoazontsika amin'ny ankapobeny izy ny resaka fiaviana ity koa de tena mamaritra zavatra ngeza be mihitsy ny resaka fiaviana vao miresaka hoe za andeha namatsa misy olona miaraka amiko ary misy olona tiako ary de va tonga de fanontaniana mipetraka voalohany zany tahaka ny ahoana ry zareo avy aiza ny fiaviana antsika ndraindray de raha isitsika tahaka ny tonga de hoe raha vao hoe avany ananina de tonga de resaka hoe anareo rasista be nareo na eny misy lotsika moa zany tsitra lala amin'iny resaka eny fa misy tokoa moa zany de tena ray aman-dreny tokoa aloha zany tena mametraka an'izay za tsy tia olona mainty, za tsy tia olona fotsy, za tsy tia olona ngita volo, za tsy tia olona malama volo. Fa raha ohatra ka jerevantsika izay tena hevitra tiany taolo finosina tamin'ireny resaka reny tsy tonga de ho accusentsika tsotra tahaka zao fotsiny zany le atao le olona ratsy lony ianareo na ohatra zao fotsiny hoe matonareo tsy tia an'le olona de fanavaka vaham-bolokoditra sy ny karazany accusentsika direct fotsiny zany lay ray aman-drentsika na ry zareo ataloha tamin'izany resaka zany fa raha tena hidirantsika lalina izay zavatra tiany zareo ho takarina sy ho fantarina sy tiany ho ampitaina amin'ny taranaka aty aoriana de azontsika fantarina tsara ihany hoe inona moa tena mazava-dehibe an'ity resaka hoe fiaviana ity. Ka tsika eto tsy resaka hoe fiaviana hoe rehefa ohatra zao de hoe ny olona mainty ratsy na ny olona fotsy tsara na hoe ny olona malama volo ratsy ny olona ngita volo ny tsara tsy ho bazentsika amin'izay le izy fa eno tsara le fanazavana ny resaka fiaviana de mamaritra ny olona anankiray amin'ny ankapobeny ohatra hoe olona mipetraka eny Tosy, olona mipetraka eny Ambohimanarina, olona avany Antsirabe, olona avany Toliara. Reny resaka fiaviana reny amintsika malagasy de tonga de avy hatrany de mamaritra zavatra
ngeza be satria rehefa fantapatatra tahak'izay le fiaviana de miditra lalindalina kokoa am'izay raha hoe tatakiny ahoana ny tantarany zareo raibeny, ny dadabeny, ny renibeny, de iza ny anarany de fantapatana taloha de tena miditra lalina am'izany mihitsy rehefa andehanambady tena hoe iza de tadiavina mihitsy ny historika ray manontolo tany aloha tany taiza moa ny poirana ny razambeany zareo iza ny anarany da ahoana ny historikany sy ny mombamomba azy misy zavatra ngeza be zay tsara ho fantatsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria ny fiaviana io de mamaritra zavatra be da be aty amin'ny taranaka mandimby izay atsony Ntaolo fahiny amin'ny hoe tarazo pahazo zany hoe ilay tarazo tia de ity nahasarotiny Ntaolo taloha satria rehefa fantatra izay zavatra nahazo na ny tantaran'ilay raibeny taloha na ny tantaran'ny renibeny na ny zavatra misy mahazatra afantarana an'ilay fianakaviana io de avy hatrany de tonga de misaina ny Ntaolo hoe zao zany ny tarazo pahazo an'ireny olona reny na ny taranaka teo arina zany hoe tahaka ny hoe efa raha mikorina ao anatin'ilay olona mihitsy ohatra hoe olona masika be mihitsy zany lay tadabeany taloha tena olona zany tena hoe olona ratsy toetra be teo an-tanàna iny de tsy maintsy misy tarazo mahazo an'ilay taranaka teo arina de ho problema be koa zany raha io no alaina vady fa mety avy aminy no mety hipotrany any aminy ity toetrany tadabeany ity na koa hoe mpangalatra be ny tadabeany taloha de tena ikoizana be eo ny tanàna tena raha taranaka rano aza mba matokotoko fa olo ohatr'izao de raha ny raibe andreny olo ohatr'izao de efa tonga de avy hatrany zany de efa miomakomana daholo ny aty ambany rehetrarehetra tsy maintsy misy tarazo izay azo ny aty amin'ny taranany koa tahaka izany ohatra koa hoe amina resaka aretina ohatra ndraibeny diabetika ohatra na asmatika tsy fantatro ny asma na manaranaka inona avy ny aretina mety manaranaka zavatra tahak'izany zany de nahasarotiny Ntaolo taloha hoe tena raha vao ohatrany hoe fianakaviana ka nanana laza ratsiratsy de tena nahasarotony zareo nahasarotony be an'zareo mihitsy hoe tsy maintsy misy tarazo mahazo aty aoriana tsy voatery ho amin'ny faharatsiana ihany nefa ty resaka tarazo ty fa mety koa ho amin'ny fahatsarana ohatra hoe ary zareo reny tena olona taranaka tsotra raha ny raibe an'ireny indray de tsotra ny renibe an'ireny de olona miresaka tsara de tarazo tsara zay mety hoe olona tena nanapahaizana ny dadabe an'zareo reny taloha reny teo fianakaviana ikoizana mihitsy aty aoriana zany de efa fatapatatra sahady hoe tsy maintsy isy taranaka koa anahaka an'izay satria am'zareo Ntaolo de misy raha mikorina any anatintsika tsirairay avy any de ilay raha mikorina amintsika iny ny ainga avy any amin'ny raibe atsika renibe atsika midina makaty amin'ny taranaka aty ambany ka raha ohatra ka tsara ilay fomba an'ilay taloha ilay toetra an'ilay raibentsika na ilay renibetsika taloha de ho tsara manaraka an'izay le taranaka nasarotiny an'zareo zany ary de tena azo porofona ara-tsiantifika tokoa ilay izy fa izay zavatra na toetra na fomba mampanao ny ainany ray aman-dreny be taloha de izany tokoa no miverina aty amin'ny ankizy anaty amin'ny taranaka aty aoriana petsaka ny zavatra izay azontsika resahana amin'izany resaka izany fa ny amiezantsika azy eo amin'ny Jakoba 7:12 riralahako ny aviavy mety mamovo ny oliva na ny voaloboka mamovo ny aviavy toy izany rano masirasira tsy mba hivoahany mamy zay le tiako teneny eto ilay resaka taranaka ilay resaka tarazo avy amin'reto ray aman-dreny be taloha reto de fantaro tsara fa tena misy dikany lehibe mihitsy fa tsy misy hoe tsaramaso ny nambolena de raha aveo andeha amoka baro na eto izy miteny hoe aviavy de amo oliva tsy possible mihitsy de tahak'izay mihitsy izay zavatra tiany Ntaolo ho ambarana ho ampitaina na nahasarotiny azy tamin'ity resaka hoe famantarana tsara n'izay olona hovadiana izay tena ho resahana amintsika de tsotra ihany nisy fomba tsara napetraky ny Ntaolo malagasy taloha ny amin'izay alohan'ny anambadiana noho izany fantaro reny no antsoina hoe faritany ela ireny no antsoina hoe lala masaka atriny ela azarina tompoko zany fomba zany ka amintsika miresaka zao de hoe tena lizy kosa aloha aza sina restriction be zany aza sina obligation be zany aza sina zao nefa taranaka teoria nefa taloha be zany efa tsy mapety tsy tany tsy zavatra tsara mihitsy am'zany tena
nampatsara zavatra mihitsy radiny atsika tokoa ny le zavatra misy de hitantsika hoe manana raison mihitsy ry zareo nanao an'izany satria rehefa tsara fotra rehefa fantatra tsara lay olona izay antsapazana sy andeha ovadiana tsy misy zavatra mampiay aferitsony fa ny olantsika ankehitriny andeha anambatsika nefa le olona ovadiana tsy fantapototra mihitsy tsy fantatritsika koa tsy miaraka afrina kory ny fampizaha-toetra sy ny fampizaha manta sy ny masaka de tonga de andao anambady ho faranantsika hatreo fa lava be le fampianarana ho toizatsika zay amin'ny manaraka satria mbola misy zavatra betabe zay azontsika resana am'ty resaka ity izay zavatra tena isariana an'izay tsika de tsotra alohan'ny andehananao anambady fantaro tsara aloha lay olona aza manantena magie zany kory ka hoe olona tahaka zao no hitanao voalohany de hoe rehefa any aorinany iny de hoe tonga de iova ho tsara mety foana io rehefa aririndra rehefa mandeha zay de iova tahaka zao rehefa mandeha zay de ho tahaka zao azy ny fiainanay tsy misy hoazy zany na magie zany fa zay nafafinao ihany no tsinjainao noho izany fantaro tsara ary zay tany androrenanao ny angadinao nako azo zay iantsapaza na ametraka ny veloma mandram-peona ho amintsika tsirairay avy veloma tompoko